Matsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Iza no manameloka Kristy Jesosy no efa maty, eny sady mitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra ao an-tanakavanan'Andriamanitra ary mifona ao antsika. Amen. Ivavaka isika Tompo. Amin'ny fofeno hafaliana tanteraka tokoa ry Tomponay sy mpanjakanay no mbola iankofanay ampanajana sy ampanetretena tanteraka eo ambany pasobabanao. Paiarabanao ry ray zanaka fanay masina. Isaotra sy idera ary anolotra koa ny voninahitra tsara sy mendrika indrindra ny fahalebiazanao sy ny famasinanao ary ny fahefana feno izay anananao. Makasitraka indrindra Tompo amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao izay avaozinao aminay samaraina, ka indreto izay vahoakanao niaty ny sitraka ny fitiavanao Tompo. Mbola velona mikery indray na tratra izao maraina vaovao izao, mbola afaka iaonam-bavaka miaraka aminao eto koa ankehitriny. Hiatrika ny voninahitra ao ary koa andre ny teninao, ampianatra sy anintsy ny lalandisonay rehetra. Koa mangataka sy mitalao aminao zay Tompo mba beteza nasa sy anadio anay amin'ny fahotanay rehetra. Amin'ny alalan'ny rahasoanao dia mba avelo koa ny fanahy masonao Jesosy eo, hitoetra anjaka feno anatinay, alova ny foa mampananay mba ho tonga tany lona ka ny rinin'ny teninao anatinay ao, mba ho tehirizinay ary eo ampiarinay eo amin'ny fiainanay koa. Anokatra ny masom-pananay ihany koa mba ahafahanay mandray tsara ny teninao, ahafantaranay ny lalamarina rehetra koa araka ny sitraponao. Dia mitenena Tompo fa efa vonona izay Andrea sy ankatoa ny teninao. Amin'ny anaranao masina sy be voninahitra Jesosy, mangatanay sy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly mandrakariva ry havana iarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika ary ny fampiraisana mba amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalatsika vatsim-panary havana amin'ity maraina vaovao ity dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Hebreo 7:7 ny 5:5 ihany, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompon'ny teny. Ho amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria velona mandrakizay anao fifonana ho azy. Amen. Velona mandrakizay tokoa Jesosy ary mitoetra ny an-danitra eo anatrehan'Andriamanitra ray, mba hanao fifonana ho an'ny olona tsirairay izay rehetra manaradia azy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Miasa fanompoana izay nataon'i Jesosy Kristy miaraka amin'ny fanahy masina tamin'ny fotoana nandalovan'ny bebe an-tany ry havana, dia nitondram-bavaka manokana ho an'ny olona rehetra manodidina azy, indrindra ireo izay hitany fa voafatotra. Izany hoe nivavaka ho an'ireo izay rehetra hitany fa very Jesosy tamin'izany, ary tsy nitsahatra nitady azy ireo tokoa mba ho vonjeny. Nivavaka ho an'ny mpianany rehetra ihany koa izy, ary na dia ny fahavalony koa aza dia tsy adininy fa nentiny ambavaka tokoa rehefa niantona teo ambony hazo fijaliana izy. Ary mandraka ankehitriny koa dia mbola tsy mitsahatra Jesosy mivavaka sy mifona ho antsika tsirairay avy teo an-tanakavanan'Andriamanitra ray. Ary izany dia tena nohamarin'ny tenin'Andriamanitra tokoa amin'ny Jaona 1:2 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Tena sambatra raha samy sambatra tokoa isika ry havana, satria teny ilaysika tokoa ny eo amin'ny famonjenantsika ny fanaovan'i Jesosy Kristy vavaka fifonana ao antsika, satria raha tsy misy ny fahasoavany, raha tsy misy ny famindram-pony sy ny fanampiany amin'ny alalan'ny fifonana izay ataony, dia tsy maintsy ho lavy tafasaraka amin'Andriamanitra ihany isika, ary dia ho lasa andevo ny fahotana maro isan-karazany indray avy eo. Fantatra koa nefa fa manana anjara lehibe amin'izany vavaka fifonana izany ny fanahy masina, araka ny voalaza ao amin'ny Romanina 9:9 manao hoe: ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalemetsika. Fa tsy fantatsika izay vavaka ataotsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Izany hoe ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fanahitsika pino no mifona araka an'Andriamanitra ety an-tany. Fa Jesosy Kristy kosa dia mifona ho antsika ny an-danitra any. Ny asa fanompoana fifonana izay nataon'i Jesosy Kristy ho antsika tokoa ry havana no
azahoantsika fitiavana an'Andriamanitra, azahoantsika ny fanatrehany, ny famindram-pony sy ny fahasoavany, mba hanampiny antsika amin'ireo fotoana sarotra izay lalovantsika eto amin'izao fiainantsika izao, amin'ireo fizaham-toetra ihany koa ka ivavahan Jesosy Kristy ho antsika mba tsy ho levina ny finoantsika. Jesosy Kristy koa ry havana rehefa miaikiny amin'ny fahotantsika isika dia mahatoky somarina izy fa hamela ny helokontsika sy hanadio antsika. Ary momba ny fankapanahy indray dia mahazo antoka isika fa raha Andriamanitra tokoa ny momba antsika, iza no atohitra antsika. Fantatsika ihany koa ry havana fa Andriamanitra dia mazava ary dia tsy misy maizina izany eo aminy. Noho izany dia tsy mijanona ho mpisolo vava sy mpanao vavaka fifonana. Ho an'ireo izay mandahy tsy mety miaiky sy tsy mety miala amin'ny fahotany Jesosy Kristy, ary ho an'ireo ihany koa izay miala sy manana fifandraisana amin'Andriamanitra intsony. Tsarovy enefa ry havana fa tsy misy fanafahana amin'ny loza sy fiarovana ho an'ireo izay minia manota sy manao tsinotsinona an'Andriamanitra ka miala aminy, ary dia ho tratran'ny fiamorana tanteraka amin'ny finoanan'Andriamanitra tokoa izy ireo. Tokony tsy ho adinontsika mihitsy mantsy fa Jesosy Kristy irery ihany eny ry havana no mpanala lalana sy mpifona ho antsika any an-danitra any. Ary izany no nahamarina ny tenin'ny Hebreo izay voavy vakintsika teo hoe Hebreo 7:5-20 io, fa tena mahavonjy tokoa ny manampona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho antsika Jesosy. Isika rehetra koa dia tokony hanana izany toe-po sy toe-tsain'i Jesosy Kristy izany ry havana raha manao vavaka fifonana ho an'ny hafa. Izany hoe tokony hanana faharetana isika raha mivavaka ho an'ny hafa. Tokony tsy ho mora afa-po izany koa na koa ho mora leo sy ho kivy, fa tokony hanana fanetretena be dehibe sy faharipo. Ka raha tanteraka antsika izany rehetra izany dia minoa fa tsy maintsy ahita fahombiazana sy vokatsoa be dehibe koa isika. Tena marina ny ry havana fa tsy ratsy izany hoe isika mahasika isika no mivavaka sy mifona ho an'ny ankonantsika sy ny hafa ihany koa. Saingy izao hafa mihitsy ilay vavaka fifonana nataon'i Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy. Ary dia izany neny nahatonga ny Paoly hiteny hoe koa mananatra anareo aho, manahafa ianareo tahaka ny nanahafa ho an'i Jesosy Kristy. Noho izany raha te hahita vokatsoa isika dia tsy maintsy mangataka amin'i Jesosy Kristy mba hanana toe-po sy toe-tsaina tahaka azy raha hitondram-bavaka ny hafa. Tena marina ny ry havana fa ny asa fanompoana izay nataon'i Jesosy Kristy voalaza ao anaty Baiboly eo dia nahita fahombiazana avokoa ary ny olona rehetra izay nanatona an'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay velona mandrakizay hanao fifonana ho antsika dia nahazo famindram-po sy famonjena avokoa. Isika koa ry havana raha hivavaka sy hifona ho an'ny ankonantsika sy ny hafa ihany koa ka maniry mba hazo vokatsoa dia tsy maintsy manana ny toe-po sy ny toe-tsain'i Jesosy Kristy aloha isika. Izany hoe tsy hijanona hivavaka sy hifona mihitsy raha tsy mahita fiovana eo amin'ny olona izay entintsika mivavaka, ary koa manantona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay velona mandrakizay hifona ho antsika. Jesosy Kristy ry havana atotsy ny janona mihitsy fa mivavaka sy mifona ho antsika hatrany hatrany dia satria tsy misy tia no very tokoa isika na dia iray aza fa mba tia no tonga mpiray lova aminy any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia izany koa no tokony ho tanterahantsika amin'ireo taranakitsika, amin'ireo fianakaviantsika sy ny manodidina antsika rehetra izay mbola voafatotra, fa tsy ho tonga any amin'ny fahaverezana izy ireo satria raha nahatsapy isika fa efa nahazo famindram-po sy famelan-keloka maimaimpona dia tokony koa mba hizara maimaimpona, famindram-po sy famelan-keloka koa amin'ny alalan'ny vavaka fifonana nataontsika ho an'ireo manodidina antsika. Ary dia isy fifaliana lehibe tokoa any an-danitra any noho ny olona voavonjy tamin'ny alalantsika ry havana, ary dia hivohantsika ihany koa ny varavaran'ny lanitra izay hidirantsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Isika ray aman-dreny nefa no tokony hanao izany vavaka fifonana ho an'ny ankonantsika izany voalohany indrindra ry havana. Tahaka ny Jobany tsy nitsahatra ny vavaka sy ny fona ho an'ireo zanany rehetra izy, fa andrao izy efa nanota ka nandaha an'Andriamanitra taom-pony izy ireo. Tsy nitsahatra koa nangataka fiarovana avy amin'Andriamanitra izy ary famindram-po an'ireo zanany rehetra, ary tsy adinony ihany koa no mitondram-bavaka an'ireo hafa rehetra manodidina azy.
ary dia tena nakasitran'Andriamanitra tokoa ny zavatra nataony Job, ka dia noneran'Andriamanitra avy-roeny ireo zavatra rehetra izay nafony teo aloha. Mosesy koa ry havana dia nivavaka sy nifona ao any zanak'Israely satria nandahan'Andriamanitra tsy nety nandeha ho any amin'ny tany Kanana izy ireo, ary dia nangataka famindram-po tamin'Andriamanitra Mosesy mba tsy ho tanterahan'Andriamanitra amin'ireo zanak'Israely ireo ny fandrianana izay saika ho ataony. Ary vao vita ny vavaka izay nataony Mosesy dia hoy ny Tompo hoe efa navelako araka ny teninao ny fikasako. Hita amin'izany rehetrarehetra izany ry havana fa ny Tompo dia mankasitraka tanteraka ny fitondrantsika am-bavaka ny hafa, ka tsy sanatria akory hanao vavaka titeny isika ka tsy ahatsiaro afa-tsy ny tenantsika ihany. Izany hoe mba tena tiany re isika tsy hitsahatra hivavaka ho an'ireo izay hitantsika fa voafatotra manodidina antsika. Ary amin'izany dia tiany koa isika mba hanana ny toe-po sy ny toe-tsain'i Jesosy Kristy, ka tsy ho mora afa-po amin'ny vavaka izay atao, mandra-pahatonga n'ilay fiovampo tanteraka eo amin'ireo olona izay entintsika am-bavaka isan'andro. Ary tsy hanao izany vavaka, ary raha hanao izany vavaka izany koa dia tsy ataontsika hamay isika, fa tsy maintsy isika manantona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay velona mandrakizay hanao fifonana ho antsika tsirairay avy. Raha tanterakitsika izany ry havana dia tsy hitsahatra koa ny Tompo hiaro antsika sy momba antsika rehetra tsirairay avy. Handray ny antanana ny fiainantsika sy ny ankonantsika eo amin'ny lafiny rehetra izy, dia ho marina amintsika tokoa ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka indrindra ry Tomponay sy mpanjakanay fa tsy nitsahatra indray ianao fa mbola nampianatra anay androany, fa nivavaka tsara sady mahomby dia tsy mianona fotsiny hamazay anay, fa tokony hanantona anao foana izahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay velona mandrakizay ianao vavaka fifonana ho anay. Maniry ihany koa ianao mba hialanay amin'ny fanaovana vavaka titeny, fa kosa mba hatsiaro mandrakariva hitondram-bavaka ny ankonanay, ny fianakavianay, ny manodidina anay rehetra mbola voafatotra. Ary raha hanatanteraka an'izany izahay dia tianao mba hanana toe-po sy toe-tsain'i Jesosy Kristy, tsy mba ho mora afa-po Jesosy eo, fa amin'ny vavaka izay atao fa tena hanana faharetana kosa tahaka an'izay nataon'i Jesosy ho anay mandraka ankehitriny, mifona mangataka famelana ho anay eo anatrehan'Andriamanitra iray, ary tsy nijanona amin'izany izy raha tsy niova tanteraka izahay. Mifona sy mipapikeloka tanteraka eo anatrehanao anefa izay Jesosy malala, satria tsy mba nahatanteraka izany fanirianao rehetra izany. Mivavaka ihany anie izahay ho an'ny tenanay ihany, ary na dia mivavaka ho an'ny ankonanay azy izahay sy ny manodidina anay dia tsy maharitra kory fa mora afa-po kely. Dia miteny anakapo mihitsy azy izahay hoe vita ny adidiko eo anatrehanao Andriamanitra, aoka izay fa ny efa tsy mety miovana ianao. Menatra sy mangahy ahy izay Tompo malala eo anatrehan'izany fitiavan-tenanay izany, eo anatrehan'ilay fitiavanao anay tokoa tsy mety hiritra, satria ianao na dia mpanjaka ny mpanjaka aza dia manetry tena sy mahafohy zavatra be dia be mba mijerina anay, ary na dia amin'izao fotoana hitenenanay izao aza dia fantatray Tompo fa mbola mifona ho anay foana ianao eo an-tanakavanan'Andriamanitra iray mba hamonjena anay. Koa mangataka aminao Tompo malala mba hampio ary hampianaro izahay amin'ny alalan'ny fanahy masinao hanana toe-po sy toe-tsaina tahaka an'i Jesosy Kristy, ka tsy hijanona hivavaka ka tsy mahita fiovampo tanteraka eo amin'ny olona izay entinay manantona anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay velona mandrakizay hifona ho anay. Amen. Raiso ny tso-dranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Hoy ny Tompo amintsika hoe aza matahotra ry malala indrindra, fiadanana ny eo anao, mahereza, eny mahereza, satria efa nitandrina ny teniko amin'ny faharetana ianao, izao kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andron'ny fakapanahy, efa hiantra amin'izao tontolo izao fizahan toetra izay monina ambony tany. Ho tanteraka tokoa anie izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.